Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana atoatokantranontsika ny amin'izao fotoana izao. Ho anareo izay efa manaraka foana ny fampianarana dia ny tenin'ny Elia avy any amin'ny Yahosoa, avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama, Dada malalako Yahova. Raha soatsiketra samy motainao soa eo am-pandrenesana izao teny fampianarana izao ary miantso anao hatrany hanaraka ny teny sy ny fampianarana teny fanambarana. Tonga indray tsika amin'izao fiarahantsika izao fanambarana faefatra moa izany raha fanambarana no resantsika ary ny laran'ny fampianarana kosa dia larana faha 120 ho an'izay manaraka ny fampianarana izany. Ny lohatenin'ny fampianarana sy ny fanambarana moa mazava ho azy dia hoe ho potika ny Amerikanina ary ho voavetaveta ny vehivavy Israely ihany. Maninona moa izany Elia no manao izany fanambarana izany? Izay mihitsy ilay fanambarana moa. Ary tena izay mihitsy ilay zatra nampitenenina. Ary mariako fa fitohizan'ny teny izay efa niainga. Satria hozaraintsika kely ny sary hoe inona moa izany ity fanambarana ity? Ary maninona moa ianao Eliana manizigizina ity fanambarana ity? Tena marina io teny. Ary raha tsy nanondro toerana sy tanàna ny faminaniana tany aloha tany, dia anjaran'ny Eliazy aty aoriana no manonja ilay toerana sy ny firenena hoe ry iza ny tenenina izany. Ary izao izay ataon'ny Elia izao ilay izy. Ndao ry jerevantsika ary ny teny hoe ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy no mandefa an'izao teny izao. Ka izay teny izay mihitsy no jerevantsika. Ilay Andriamanitra ny Abrahama izay niteny hoe avirenao amin'ny tany ny jiosy ka ambeny tahaka ny fiambina ondry. Dia hitantsika izany teny izany araka ny bokin'i Jeremia 30:20. Dia ho jerevantsika miaraka angamin'izay Jeremia 31:10 ho antsika atao tokantrano dia efa afaka mijery koa nareo izany miaraka amiko izany. Jeremia 31:10. Ary izao teny izao dia tena miatra. Ka io teny miatra io izao tiako ampitaina izao hoe tsy misy afaka miala amin'izay teny io Andriamanitra Abrahama io nareo na ny kely aza. Amin'ny atao hoe Andriamanitra Abrahama dia ilay tsy tia olona mpanota, mankala fahotana. Tsy miara-dia amin'izany Andriamanitra mampanota tahaka ny hoe Jesosy na Jezoa na Jesasy izany. Tsy izany. Andriamanitra tsy izany. Mpiara-miasa amin'ny devoly izany. Satria nampanota olona izany totompinareo izany ka ny Andriamanitra Abrahama dia tsy tia fahotana. Ka raha zatra nampanota anao ny iarahanao dia tsy izy io na dia nandray ny soratra masina azy ianao. Tsy midika mantsy hoe mpandray soratra masina na mpamaky baiboly dia gala miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Non, valy teny meko anao non ve zany. Ny miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay olona tsy manota intsony. Satria hoy ilay zanany hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 5:4 hoe aza manota intsony. Araka ny Jaona 8:11, Jaona 5:1 koa dia miteny hoe aza manota intsony. Naveriny ao so indrosa ny teny izany hoe aza manota intsony ianao. Ka raha ilay zanak'Andriamanitra tena marina miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany dia tsy miaraka amin'izay olona mpanota mihitsy izy, fa ny miaraka aminy dia ireo olona izay efa tsy mahay manota intsony, ireo no miaraka aminy. Noho ny amin'ireo teny meko anao ireo hoe Jaona 5:4 sy ny Jaona 5:20. Koa ilay tenin'ny Andriamanitra Abrahama atao amin'ity Jeremia 31:10 ity zany dia entin'ny olona izay tsy manota ary entin'ny olona izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io izay tsy tia fahotana. Araka ny Jeremia 31:10 miatra ity teny ity. Ary izao tenin'ny Andriamanitra Abrahama nentin'ny Jeremia mpaminany izao dia izao tohizany Elia izao amin'izay ny fanambarana azy ary manome ny précision amin'izay Elia hoe reto sy reto daholo izany sary izany. Fa izay ny tena asan'ny Elia, manome ny précision. Ny mpaminany tany aloha dia nanambara amin'ny ankapobeny fa ny nanonranan'ny Elia kosany andefa ny précision hoe ary izany resaka izany, ary izany teny izany. Tsindriko tsara izay ty, izay ny asan'ny Elia. Meno ny tenin'ny avana ianareo jentilisa.
ary toreo any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany zany ka atao hoe izay nampiheriny Israelianina no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandrony mpiandriondry ny ondriny. Mazava be mihitsy ny zatra nambaran'ny soratra masina nampitonainany Jeremia mpaminany hoe avereninareo amin'ny taniny zany ny jiosy dia nareo izay nampiry anazy. Ka ny jiosy moa fa niely manderana an'izao tontolo izao ary niatra tamin'izao tontolo izao nefa nio teny io satria nahaveriny izao tontolo izao tao amin'ny tany tokoa ny Israelianina tamin'ny taona plus 1822 niverina amin'ny taniny zareo ary niloalarina tamin'izany dia ny Amerikanina izay lehiben'ny Société des Nations tamin'izany fotoana izany na hoe SDN izay ONU amin'izao tsika miteny izao hoe Organisation des Nations Unies. Izy moa no matanjaka indrindra araka ny fieritreretany be sy ny maro azy ary raha ny maso mijery dia marina zany fa raha ny any amin'ny maso tsy mijery any amin'ny fijerinareo olombelona fa any amin'ny tsy tamaso any no mijery dia zatra tsy marina zany teneninareo zany zavatra hafa mihitsy no miseho any eo aloha mijery vatsika any ny toy any. Fa eto zany tsika dia mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tena miatra le teny. Izany hoe ny zatra voasoratra ao anatin'ity soratra masina antsoiny hoe Sefer Torah ny jiostisany dia marina daholo ary tsy misy afaka manohitra an'izay voateny ao. Izany le atao hoe Andriamanitra Abrahama ilay hoe tsy tia fahotana ary efa nambara nisy ampaminany zany hoe tsy tia fahotana io Andriamanitra io ka aza mba miaino amin'ireny mpaminany miara-dia amin'ny Jesosy Jésus Jesasy fa olona mpanotana ireny zay miaraka amin'ireny Jehovah sy kazy ireny fa mpanotana ireny tsy mpaminany zany ireny fa olona ampiasaina devoly ireny. Ianao no te haino feona devoly ihany satria ny tenin'Andriamanitra dia mametraka mihitsy ao amin'ny Sefer Torah Isaia 59 1-2 ingoinge vakitsikary Isaia 59 1 sy 2 zany ingoinge vakitsikary amin'ny écran indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa ny heliko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitranareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany ten'Andriamanitra dia tena mametraka mihitsy hoe io Andriamanitra io dia tsy miaino an'izany mpanota zany mihitsiny. Iandriko ana hoe aza mba miaino an'ireo mpilaza teny na mpitondra fivavahana milaza ny tena fahampaminany mpanara-dian'i Jesosy fa tsy izy ny Jesosy. Izany mahatonga ny Elia miteny hoe fanambarana avy any amin'ny Yahosoa satria Yahosoa io le tena maty teo amin'ny fijaliana ary izay ny teny io no marina satria ny Andriamanitra Abrahama dia manindry mihitsy hoe za tsy miaino ny mpanota araka ny tenin'ny mpaminany Isaia ary nitsindrin'ilay iraka farany zany tamin'ny zareo samy Israelianina satria iraka farany Israelianina dia Yahosoa ny iraka farany tao dia voalaza tao mihitsiny tao amin'izany Yahosoa zany mihitsiny fa tsy tia mpanota zany mihitsy io Andriamanitra marina io. Jaona vaketsika indray zany zay Jaona ka eto zany dia manametraka avy hatrany hoe aza mba miaino ny ten'ireo mpaminany Jesosy ireo mpiara-dia amin'ny Jesosy mivavaka amin'ny Jesosy fa tsy izy ireo olona mpanota ireo. Andriamanitra tsy miaino ny mpanota ka ahoana moa izy nitondrataon'ilay tondrateny fa lainga sy fitaka daholo zany ary zany zao ampianariko atsikety izay mijery zao ny hoe ny tenin'ny Elia ihany ny araho satria izay tafaraka amin'ny Elia dia tsy mba mahay manota intsony. Io zany izay teneny zany rao karaha antsika rehetrarehetra amin'izay. Jaona toko fahadimy andrininy filo zany 13 13 dia hatramin'ny 14 fa ilay sitrana tsy nalala azy fa niala teo Yahosoa satria nisy vahoaka betsaka teo ka rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kiandrany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrana ianao aza manota intsony fa andra ho anjoanao izay ratsy noho teo. Izany hoe ny tenin'ity Andriamanitra marina ty zany dia mametraka mihitsy hoe aza manota intsony fa andra ho anjoanao izay ratsy noho teo. Izany hoe ny olona mpanota zany dia tsy mety amin'io Andriamanitra io mihitsy ny miaraka aminy.
Mazava be zany efa nambaratary amin'ny boky nisy hafa aminazy, efa nalefa tarika hatramin'ny teniny Yahosoa zany, mametraka tsara mihitsy io Andriamanitra tsy mihaino mpanota, ka ny teniko aminareo aza mihaino ny tenin'izay mpaminany mpanota any dia mpanaradian'i Jesosy na mpanaradian'izay Andriamanitra tsy haiko any fa mpanota daholo izay olona ankoatran'i Yahosoa. Fa ny mpaminany tena miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia izay tsy manota intsony, izay ihany ny zava-marina izay. Tsy manota intsony zany araka ny voalazako taminareo teo hoe satria ilay Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza manota intsony. Ka raha mbola manota zany dia tsy miaraka aminy, ka izy amin'ireo olombelona ireo moa tsy mpanota. Dia milaza aminao zany aho hoe aza miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana milaza hoe ity misy mpaminany fa tsy misy Andriamanitra miaraka amin'izany fa dia voly mampiteny anazy io. Satria ilay Andriamanitra Abrahama ilay tena izy dia niteny hoe aza manota intsony. Mazava angamba izay teny izay. Mbola mafisy io teny io ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy faraika ambin'ny folo ny vaketsika zany. Fa raha ilana namaly azy hoe ade Jaona 8:11 ary izy tsy misy tomboka izany le izy dia hoe Yahosoa taminy za koa tsy manameloko anao mandeha any ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Eto zany rehefa niona tamin'ilay vehivavy janga Yahosoa dia ilay vehivavy janga zany naika volohany olona dia hoy Yahosoa izay mbola tsy nanota taminareo nioka tora-bato azy voalohany satria fomba ny Jiosy mitora-bato efa misy manao tsy mety zany. Dia hoy Yahosoa hoe izay tsy nanota taminareo naoka andray vato dia mitoraka azy. Kanjo moa izy menakavy ho lampanota dia lasa daholo nandinana teo. Dia rehefa Yahosoa sy ilay vehivavy reo tsisy mitety izy Yahosoa hoe aiza daholo ilay olona naika hamonanao reny raha vehivavy. Dia hoy izy raha vehivavy hoe tsisy eo intsony tompoko. Hay, dia hoy izy Yahosoa hoe za koa tsy manameloko anao fa manao keto dia aza manota intsony. Noho izany tsy miaraka amin'ny izay olona mpanota zany io Andriamanitra Abrahama io, ka ny olona mpitondra fivavahana milaza fa mpaminany rehetrarehetra dia olona mpanaradian'i Jesosy izay mpanota daholo na rehetrarehetra ary niady ho mpanota nareo hatramin'izay. Aza mandainga mihitsy ireo ka hiteny hoe izay tsy mpanota fa ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra mihitsy raha milaza fa mpanota daholo nareo dia mbola mandainga foana avy eo manakandroany. Ka aza miditra amin'izany fa ny henonareo amin'izay dia ny atao hoe Eliasy ny rahan'i Yahosoa ilay nampianatra n'izay natao hoe tsy mahay manota intsony zany ary izay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy manota intsony. Izay amin'izay rahanareo manomboka izao ary izany no tonga ny Elia manao fanambarana satria miaraka amin'ilay hoe tsy mahay manota intsony izy izay naniraka azy ilay Andriamanitra Abrahama izay nantsoina tao amin'ny Sefer Torah ny anarany hoe Yahva, ary izany koa ny antsoina azy any amin'ny lanitra hoe Yahva, ary ilay nirahany kosa dia Yahosoa. Izay aloha zany ny fampidirana aminareo hoe manomboka eto dia maiza mihaino an'izay tsy manota intsony, fa tsy ny tenin'ireo mpanota reo ny henonareo fa ny tenin'ilay tsy manota intsony izay efa tonga eto amin'ity planeta Terre ity, fa izany ny tena kaliten'io Andriamanitra maro hoe tsy tia fahotana izy. Ianareo tsy tafaraka tany ange mahatonga nareo miady lavitra ho mpanota io, fa io ny sary fa tsy miaraka aminy ianareo ary io ny proof fa miady aminareo fa ny olona rehefa tena tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy manota intsony, ary izay ny marina izay. Inona ary ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama izay hoentin'ilay tsy manota intsony dia tsisa fa Elia izay ny rahan'i Yahosoa hitanareo io dia izao ny voalazany: ho ataoko maharatra dia maharatra izay mivesatra ny Israely ihany. Izay ny voalaza azy. Izany hoe izay olona misuporte zany hoe mibata zany manampy ny Israelianina zany dia ho faiziny ho Andriamanitra mihitsy. Ka tsika rehefa mahita fa iza no mibata ny Israelianina amin'izao tsika miteny izao, amin'izao tsika 2025 volana juin 23 juin 24 juin zao androany zany dia malaza mihitsy fa tena mitrotro ny Israelianina mihitsy zany Amerikanina zany izay soloan'ny président Amerikanina Donald Trump, ary ny tena zava-doza tahaka ny tao Andriamanitra mihitsy ny arany
andraisan'ny zareo israelianina anazy satria tena raisin'ny fampamonjy anazy mihitsy. Nahaka ny toeran'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy andeha matoa filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump raha amin'izao sary misy. Tahaka ny ahoana zany ny zavatra hitsanga zany. Dao aloha resantsika ilay teny satria andeha miditsika arikatra amin'ilay teny hoe hopotika ny Amerikanina. Ka ny teny an'izany dia ilay Andriamanitra Abrahama dia tahaka ny tsy nahafantarany Amerikana hoe mampiaka an'ilay Jeremia 31:10 any zareo manakandroany. Dia izy ambariky ny Frantsay sy ny otaniny, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina zay zareo amin'ny otaniny dia miara mitotro ny Israelianina daholo zareo. Ary ny fanaporofona fa miara mitotro ny Israelianina zareo dia tsotra kely noho ny amin'inona satria izao miaraka miambina ny Israelianina amin'ity adiny amin'ny Iran ity, miara mitotro, miara miambina, miara miara. Idirantsika daholo io resaka io ty izay mihitsy ny fampianarana hoe inona nahatonga ny hoe hopotika ny Amerikanina. Satria izao koa ny voalazan'ilay Andriamanitra Abrahama tahaka ny hoe averenao amin'ny tany ny jiosy dia naveriny Amerikanina sy ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny tarika ny otany rehetra namerina azy tamin'ny taona plus 1822 atany dia efa nanomboka zany izay sary izay. Ka rehefa niverina amin'ny tany izy tanteraka izany ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama ilay ao anatin'ny Sefer Torah, tsy misy afaka niady, tsisy afaka nanohitra ary ora na ny arabo ara ny anana izay miaraka mialahy. Fa na ny arabo izay nanan'Andriamanitra hoe hialara no natsoina tamin'izay dia nangina tsy afaka ny teny manoloana an'izany hoe Andriamanitra Abrahama ny teny averenao amin'ny tany. Izany no manam-porofo fa tsy mitovy akory ny iay av'Andriamanitra ny Israelianina sy alahy. Samy hafa reo satria ny fandona zareo efa niverinao amin'ny tany ny jiosy miady ireo mandrakandroany. Mazava zany fa miady ialahy miay avahy ary iay avahy mandona ny alahy ary dia tsy afaka miady mihitsy ny alahy mandrakandroany. Ary hatramin'ny farany moa tsy afaka amin'io satria izay tenin'io Andriamanitra Abrahama ihany no tsy maintsy mandeha fa ho alahatra ho araka ny izy satria izay koa nanana mandahatra ny zavatra rehetra rehetra. Ndao rehefa vakitsika ary ny bokin'ny Zakaria toko 12. Zakaria toko 12 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 2. Zakaria 12:2 ary ny 3. Indro izao hanao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina ary ny Joda koa hiaran'izany ny hanaovana fahirano any Jerosalema. Koa amin'izany andro izany dia Jerosalema dia ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra izay ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra izay rehetra mivesatra azy ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Io hitantsika amin'ny andininy 7 hoe haratra dia ratra izay rehetra mivesatra azy dika izany potika ny dika izany. Ka ny tenin'ny mpaminany avy any amin'ny dadanay Yahava dia tsisy manova mihitsy tonga ny fanatanterahana izany teny izany. Ka eo amin'ilay hoe tanterahana izany teny izany no mahatonga ny ilay mampianty ho potika ny Amerikanina ary ho zavena ny vehivavy. Maninona izany ilahy no miteny an'izay? Meko anareo ilay porofo hoe tsy maintsy miditra aminy tokoa tsika noho ny amin'izao teny izao satria tena misy fanitsakitsahana nataon'ny Amerikanina sy ny Israelianina ny tenin'io dada Yahava io ka normalina ny tsy maintsy ho potika izy. Toy izy napotika anazy fangako moa ny Amerikanina nafantatra ny nandehanana nanao an'io asany io. Fa raha nafantatra izy io Andriamanitra Abrahama ny tenin'io dia tokony fantany daholo ny tokony ataony aorianan'izay. Fa tsy fantany. Fa anjaran'ely andray zao mampafantatra hoe ity le sary ty ity le sary ty. Inona amin'izay le sary zany? Dia izao le sary. Ny Amerikanina andalo pitsika kely an'ilay hoe ary ny vehivavy ao Israela dia ho vetavetaina daholo. Zava-doza amin'ny natambo mihitsy. Zakaria Zakaria toko 4:1 andininy 1. Vakitsika aloha hoe rehetra daholo nisy eo satria Eliafa ny teny hoe
tonga ny andro ny fahamaliana, lavo ny lozanjoany tany. Ay zany tsy popoka mely ny taninareo, tsy popoka. Reto le tsy popoka mely ny tany aloha fa teny ampideny meloha, volcan mipopoka be tahaka an'ireny iny reny. Poka atsika, poka rika, poka rika, poka rika. Mivava ny taninareo mba hitelona ny tranonareo. Enjera daholo ny bolidinina be rehetrarehetra reo. Ay zany izy. Ady be mahatsiravana manerana an'izao tontolo izao. Zay le ady zay. Hitantsika tsara ny fitsangana zany eo amin'ny faritry Afrika. Dia ny faritry manerana an'izao tontolo izao. Tokony mba hitsangana daholo kely mpaminany Jesosy etra sy ny mpaminany Andriamanitra tsy izy ireny mba hitsangana anohitra an'izao teniny ely azy zao. Satria raha tena miteny loza ary tena tsy mitsatra miteny loza dia nareo mitady fandriam-pahalema amin'ity tany ty toero dao zao teniny ely azy zao. Mba mitsangana reo dia mba toero le izy. Fa ny tenin'ny dadanay kosa dia tsy maintsy miatra aminareo. Noho ny amin'ny tsy firarahinareo an'izay teny efa nampianarina efa hatramin'izay. 70 taona ely ihany no niteny tamin'ity planeta Terre ity fa teto Madagasikara izy. Ary zay tsy maraha ka zay tsy naino. Angamba tsy efa mandeha amin'ny internet io fampianarana io fa izy aminareo mba tia mihaino an'izany. Fa rehefa nalefa fotsiny le teny dia naray fotsiny aza amin'ny anio dia fa ampy izay. Tonga ny fampiarana an'ity. Tatazo ny valiny. Satria nanambany ilay Andriamanitra Abrahama ianao. Dia tatazo ny valiny. Nao ary, isy indro isy andro ny ava ho avy ka ny babo ao aminao dia ho zarainao ampovoanao. Ary ho angoniko ny jentilisa rehetra hamely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna. Nomana izany ianao ry Jerosalema fa tena ay dia ho rava ny tanànanao. Ka ho robaina ny tranonareo Israely ary ho saviana ny vehivavy. Nomana izanareo ry vehivavy Israeliana fa ho voavetaveta na rehetrarehetra. Voolana daholo na rehetrarehetra. Miandry anareo izany zava-doza izany. Ary ny atsasak'iny tanàna dia ho lasako babo. Fa ny voaka sisa tsy dia ho fingorana avokoa amin'ny tanàna. Wala misy ambony kely ihany aloha mba tavela ihany izy dada iava. Fa tsy ho aropotika daholo zareo na izany aza. Satria tonga ny fanapitenanareo ry Israely ihany. Noho ny amin'ny antony inona? Satria tsy mba mitodika any amin'ilay Andriamanitra nareo mba mieritreritra ny hijery an'izay tenenina. Fa nareo tena niheritra tamin'ny olombelona, miheritra amin'ny Donald Trump nareo, miheritra amin'ny Amerikana nareo. Ary lasa nakany nanaonao foana nareo. Nanaonao foana. Satria maninona? Andao jerevantsika nampanaonao foana nareo. Andao jerevantsika nampanaonao foana nareo. Tsy efa heninareo ve? Fa zany raha zany engeka tena miara-dia amin'ny Rosia. Ary izy Rosia iny no hiaraka hitsangana hameranareo ry Israely ihany. Raha ny tokony hoe izany tokony hazakazaka nakany amin'io dada iava io nareo ilay Andriamanitra ny Abrahama izay mba nilazaina fa Andriamanitra reo tany aloha fa nitsipahanareo moa izy ka aleonareo nanompo Andriamanitra ka mamety mivavaka amin'ny orindrina natsangana izy nareo fizanaza fa rehefa mivavaka amin'ny orindrina io nareo dia mihaino anareo Andriamanitra ny Abrahama io. Lazaiko anareo Andriamanitra Abrahama zany tsy mihaino mpanoka tahaka anareo ry Israely ihany. Fa ny volonareo ingeny manala ny fahotany. Iahosoana anarana. Volonareo ingeny ny apôstôly satria tsy manontandrina didifolo tahaka anareo dia alanareo. Nefa dia fantatrareo tsara mihitsy fa rava ingeny didifolo satria ao anatin'ny bokinareo Israeliana mihitsy misy hoe foana ny fisoronana. Ka raha foana ny fisoronana, ahoana moa ny lazanareo fa mbola tokony hitandremana ny didifolo? Fa nga tsy hitanareo anatin'ny sefer Toranareo izao teny izao. Ka izany rehetra izany ilazana fa tsy niaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama intsony nareo. Isaia 9:7. Nao nge vakitsika ny teny. Isaia 9:7. Jereo ny nataonareo Israely any. Novonoareo daholo ny rehetrarehetra. Nefa ny bokinareo mihitsy niaraka ny voalazany taminany Isaia izay tonga teo aminareo dia nilaza fa tsy mety intsony ny fisoronana. Noho ny amin'izao teny manaraka izao. Nefa ny fisoronana dia lalàna goavana be tao anatin'ny bokinareo ao amin'ny bokin'ny Levitikosy 9:12 ray manontolo
dia ny lalàna ny fisoroana manafaka anareo afahotana no napetraka atao. Nefa dia mivandravandra be ato hoe foana le izy. Raha foana le izy dia ho avy ny fanekena vaovao zany satria rava le fanekena teo aloha. Tonga atao aminareo nefa le fanekena vaovao zay teo Iahosoa anarany a natsatoko nareo teo amin'ny poto ny hafarany ary nifantsianareo teo amin'ny poto ny hafarany. Jereo zany adalanareo sy ny agigenareo mihitsy ny teny izy. Ratsy anie zao nataonareo zay. Ary tsy mbola vitan'izany fa mbola mivonareo koa ny apôstôly zay nitondra ny fahamarinana teo aminareo. Ary nivononareo mihitsy moa ny anarana amin'ny farany rehefa niditra ny katolika romanina nanovan'izany dia navelonareo novaina hatrany amin'ny soratra masina mihitsy nia. Navelonareo daholo anovany rehetrarehetra ary tsy ndrarahinareo. Ary ny hafaranareo a zao nareo metehitra amin'ny Donald Trump dia président amerikana. Iza nampanao an'izany izy? Lovakitsika relo fa teto daholo ny fotona rehetrarehetra. Isy atoko fenambienimpola dia ny fahatelo. Ahoana tsy nahitanareo an'ity? Zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, ary zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona alika, ary zay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoro didikazo manopofona ho fanatrim-patserobana dia ohatra misaotra ny zampy. Mazava be zany ny teny eto raha izao entsika zao fa tena rava no lalam-pisorohana ao amin'ny Levitikosy fa 4:20 zafady zay fitondrana ny sorony raha nao fanatitra ho amin'ny famafana ny fahotana dia mitondra an'ireo hoe omby osy ireo. Nefa ny indrisy eto efa nilazaina fa tsy mety ampitsomby izy fa raha mbola mitondra io nareo a dia ohatra mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, ary mitovy amin'ny hoe manatitra rakisoa, ary mitovy amin'ny manatitra enaterina amin'ny sampy. Lavin-dada iavany fisoroana ny dikan'izay. Rava zany ny testamenta taloha raha misary ohatran'izay rehefa fanekena taloha. Rava ny didy fosilana Mose satria raha vao foana ny fisoroana dia tsisy famelan-keloka atsony nareo ka ina mbola hijanonjanonanao. Ary iny aloha tsy azo anampiana ny tsy azo any ansonako hoe andao ampidirana olon-kafa indray no andao soloina olon-kafa satria ny tsindriny Deutéronomia toko fefatra avy hatrany hoe aza anampiana aza ny esorana. Deutéronomia 4:2 no andiko an'izay zay teny zay na mafesako anazy ny dikan'izany hoe tsy azo anampiana io teny io ary tsy azo ny esorana. Laza zany ny fahamarinana fa miditra ny fanekena vaovao. Io fanekena vaovao mihitsy nefa no nivononareo dia Iahosoa ary nanomboka teo milomany tao anatin'ny fahotana tsy akijanona nareo. Dia profony zany tsy hitanareo intsony ny bokin'ny Ezekela 9:30 miteny hoe Rosianina sy Iraniana nge ka miaraka ka tsy tokony kitikitika an'izany teny zany nareo fa mampidi-dozany lalak'alenareo nareo. Kanefa ny efa teny fantatrareo fa tsy maintsy hiaty io na ela na maina. Sakinareo mihitsy nikitika ny Iraniana zay natao hoe Persianina. Nefa dia tahaka ny nahatanteraka le avy renao amin'ny tany jiosy dia tanteraka ny toe ny Rosianina sy Iraniana nge ka hiaraka ary dia hanafika anareo ry Israelianina. Famodinareo faniny zany fa navelanareo tany ny tenin'Andriamanitra zay nomeny anareo dia ny teny Eloheny Israela teo Yahva fa lasa reo nandadindadina nanatona ny Donald Trump président amerikana hoe arova izahay. Mba heverinao fa moramora moa ty sary nataonao ty. Dahoary Deutéronomia 4:2. Aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandreo no didiny avy Andriamanitra nareo zay nidiko anareo. Aza ampiana ny teny dia aza ny esoana. Io Sefer Torah io dia lalàna Mose aza nampiana dia tsy ny esoana. Kanefa antsika dia mahita mihitsy naraka ny boky Nisea teo fa hoe efa nifoanana ny fisoroana zay ao anatin'ny boky Levitikosy 9:20 ka inona moa zany ny azo atao tsony satria ao boky Levitikosy 9:20 misy le fitondrana ondry, fitondrana osy ary fitondrana ompy. Ao misy an'izany lay famelan-keloka zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Ao amin'izany boky zany misy an'izany. Kanefa efa voarara ka inona tsony zany azo atao? Blokenge zany le fisoroana e. Blokenge zany le Levitikosy 9:20 e. Ravane zany le didy folo ny dikan'izany teny zany mahitsy be satria tsisy tsony ny famelan-keloka. Ka raha zavatra tsy misy famelan-keloka inona ny mbola ipetrahana. Nefa n'izany zavatra zany tsy fantatry nareo. Fa tonga teo aminareo ilay tena mpamonjy Iahosoa anarany vononareo andalo metsika kely zay boky Levitikosy 9:20 zay
Falaizanareo ianao miteniteny zaka tsy marina ianao. Gahoarana. Amin'ny andininy fafirma izy iny. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo. Levitikosy 16:3. Ary zao no mety ny araona. Raha miditra ao fitoerana masina izy, vato-trombilahy iray atao fanatitra ny ota, ary ondrolahy iray atao fanatitra dorana. Zay aloha zany le fitorana le omby sy ondry be dia be mio. Andininy fahadimy indray. Levitikosy 16:5. Ary ny fiangonana zanak'Israely dia andraisany osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondrolahy iray atao fanatitra dorana. Io zany le ondry, osy, omby hitantsika teo zany. Dia any amin'ny farany amin'izay tsika re amin'ny andininy firy amin'ny telopolo izy iny, andininy efatra amin'ny telopolo. Ary ho lalàna Levitikosy 16:34. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany, hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotana rehetrarehetra. Misy zany lalàna fanafana fahotana zay protokôla be dia be zay, fitondrana ondry, osy, omby tao araka lalàna, fanafahana amin'ny fahotana indray mandeha isan-taona. Kanefa moa izy ny dada iava, raha manao an'inareo mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa, mitovy amin'ny hoe mamolaka vozon'alika ary mitondra fanatitra makany amin'ny sampy. Inona zany raha tsy rava le didifolo? Fa tsy fantatrinareo zany satria niafina taminareo ny famonjena. Naleonareo foana nanompo andriaman-kafa, na niaraka taminareo foana ry dada Yahova io dia nambanimbanianareo Israelianina. Dia profon'izany mandraka androany, mbola miverina ny sary, tsy mety mitodika mio Andriamanitra marina ianareo. Fa mbola mpanotinareo mandraka androany, ary naleonareo netehitra amin'ny Donald Trump président Amerikana, fa tsy mba nitodika tany amin'ny dada Yahova, ilay Andriamanitra Abrahama, ilay razambenareo. Nefa ditanareo tsara ny fahatanterahany teny fa faly be nareo nareo ny Donald Trump ry Israelianina, faly be nareo nareo ny Donald Trump. Fa tsy hainareo kosa ny hoe nanambany Andriamanitra Abrahama nareo, satria raha fantatrareo fa tena tanteraka ny teny hoe avelanao amin'ny tany ny Jiosy, dia nataony Amerikanina tokoa sy nitarika miaraka aminy zany mandraka androany. Dia tsy mba hitanareo kosa nefa ny teny milaza fa hamelanareo nge zany iraniana zany miaraka amin'ny Rosianina. Ina nataonareo? Daronareo ilay ira. Fa anganareo afaka manafoana ny tenin'ny dada Yahova io, mapetraka aminareo Israelianina zany. Fa mahafoana ny tenin'ny mpaminany Israelianina ve ny fiarahanareo amin'ny Amerikanina? Dia ny fiarahanareo amin'ny Andriamatoa Donald Trump président Amerikanina, mahafoana ny fahamarinana ilay ten'Andriamanitra miaka tao aminareo ve zany? Ndao rehefa kitsika ny teny. Ezekiela. Fa inona ny voalazo izy ianao mantsy fa inona ny voalazo io? Raha vakitsika dia mba mandinika amin'izay manaraka ry Israelianina sy ry Amerikanina mba avakio ihany tony teny tony. Raha mbola afaka mamaky ihany nareo mba vakio ihany re. Ezekiela 38 manomboka amin'ny andininy voalohany vakitsika hatrao amin'ny andininy fahafito. Ezekiela 38:1 jusqu'à 37. Atoka tamiko ny tenin'ny havanana hoe: ry zanak'olona, manandrifia ny goka avy any amin'ny tany magoga izay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Rosia moa zany tena azy io, fa io koa misy dikany anankiray dia hoe olona ambony zany olona ambony be mpitarika firenena anankiray, ohatran'izay koa zany ireny anankiray. Ary mananina melezana azy ka atao hoe: zao no lazainy avahy tompo, indro avy amelanao ary goka mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala. Andininy fahaefatra. Ary hitarika anao za ka nisy masobe ny valany ranonao, ary entiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra, dia ny soavaly sy ny mpitaingy-tsoavaly samy mitafy marevaka izy rehetra, dia olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely, ary samy mitantambatra miaraka aminao ny Persianina. Io Persiana io ilay raha am'izao tsika miteny zao, sy ny Etiopianina ary Libianina samy mitondra ampinga lehibe sy forovan-tsatra, dia sy maro samihafa moa zany. Dia Gomera koa mba miaramila rehetra dia nitarika Togarma mba amin'ny avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra, dia firenena maro izay toa miaraka aminao. Tafaraka amin'ilay avy any goga mpanjakan'ny Rosia zany, tafaraka aminy iza ty Persianina ity, zay tsy izy akory ny Persa am'izao tsika miteny zao, fa Iran ny voalazan'izany tenin'Andriamanitra zany.
ira am'izao tsika amin'ny teny zao. Mazava zany io teny io fa tahaka natanteraka ny tenin'ny Isaia sy ry Jeremia. De tahaka natanteraka ny tenin'ny mpamina rehetra ihany koa tsy maintsy mitanteraka an'io teny io. Inona zavatra nitranga nefa? Inona zany no tiako tenenina? Hoe tsy maintsy ho tafaraka Rosianina sy ny Iranianina. Ary tsy maintsy mandeha automatika zany. Ary tsy misy hery mihitsy na fehefana mahazo manahaka anazy zany. Fa indrisany fa ny Israelianina mihitsy ny tiny tena tsy nirarahan'ny Andriamanitra nitsony a. Ka de toeriny zany teny zany ka natsony ny Amerikanina nampy anazy de lasa izy nidaroka an'izany Iran zany tena izy. Nefa de ny teny mazava be ato miteny hoe ilay mpaminany Israelianina mihitsy no miteny hoe hiaraka zany Rosia zany. Satria ny loza amely tany rehetra indrindra fa ny Israelianina de Rosia ny amely anazy avy any amin'ny farany avaratra. Voalaza mantsy ao Ezekela 38:15 fa fakitsika rika tamin'ny aiza moa zany 11 reo tsioka zay aiza misy 14 de ny 15 de ny 16 de ny 17 Ezekela 38:14 ko maminan'iro ry zanak'olona ka ataovy amin'ny goka hoe izao no lazainy avatompo moa amin'izany ny andro hitoeran'ny Israelianina oloko mandry fa izay zany va de tsy ho fantatra eo fa izany fotoana zany dikan'izay teny zay moa ka ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao tena avy any amin'ny farany avaratra zany ty olona ty mba amin'ny firenena maro miaraka aminy miaraka amin'ny goga zany zay samy mitaingitsoavaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary akatra ny amelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny raona narona tany ianao any apara no tongo zany ry Israelianina ry Amerikanina ry zao tontolo zao fa namarany Elia tahaka ny natonga anareo tsy maintsy nitsangana miaro ny Israelianina no tsy maintsy mahatanteraka ihany koa hoe tsy maintsy tafaraka ny Rosianina sy ny Iranianina ary amilanareo ry Israelianina. Mazava zany fa ny sary hito zany zao de tsy maintsy na nareo mialatsy moramora ry Amerikanina de maty ho azy koa nefa nareo rehefa avy eo na nareo mifandoana amin'ny Rosia sy Iran fa tsy maintsy mandeha io sary io natina satria nareo no te hiaro anazy io. Ary zany ny po fa tsisy Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Israelianina fa raha miaraka amin'ny Andriamanitra izy tokony natoko teo foana izy hatramin'ny farany satria mahafantatra an'io teny io izy fa efa tsy fantantsony zany teny zany. Zay ny antony natongavany Elia mamerina hoe tety daholo ny teny dadanay nentin'ny mpaminany Israelianina ary anjarany Elia mamarana ny teny hoe manompo izy hoe ary izy zany teny zany no mandeha. Miomana nareo ry Amerikanina ho potiky nareo, miomana nareo ry Israelianina fa tena ho ravaravo nareo ary ho vetaveta daholo ny mponina aminareo ny vehivavy zavatoza amina tambo petraka amin'ny fanontaniana rovina hono no tongo ty any aparany io mazava-be mihitsy hoe any aparany no tongo zany io faraparany io le teny ary hoentiko amelony tamika ianao zay hoentina amely any Israelianina mihitsy zany ny Israelianina voalaza mazava nge zany ary io le fanamafisina rika tamin'ny bokyny Jeremia mpaminany oe vakitsika ny teny Jeremia mpaminany aiza moa zany Jeremia toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo zay miteny an'izao teny zao mahitsy be mihitsy ny ato oe vakitsika Jeremia 1:14 zay moa zany izy hoe efa tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjony mponina rehetra amin'ny tany zay avy any avaratra zany lozanjo an'izao tontolo zao ka tsy izy ny avaratra fa raha miainga ho Israela tsika de ny avaratra ny Israela nge ka hatrany de Rosia eo ambony oe somary jely karta kely tsika mba hidira atsika kely zay aloha satria ilaina le izy zany fa azo ampidirina koa zany ny karta ery jevantsika eo ny karta zany ty zao Israela zany tetatsika ty io misy ohatra hoe Syria de Liban de Haifa io le nidaroan'ny Iranianina farany teo io Jerosalema io zao Haifa eo ambony io zao Cisjordania io Jerosalema mipoitra io de ny ato ambony ny ato am'izay no nge karahantsika tany de Turquie eo ambony eo de io am'izay Rosia io vo miakatra kely eo ambony ao de Rosia eo ambonin' zareo zay de miakatra Turquie anao de Ankara de
tanànany Moscou am'izay ny ambony hita rehetra hitanareo any eo avaratra io zany aiza mosy ty zao e ty koa tsy mamoaka sary tena mamoaka an'le anarana fa zao ty zao Kharkiv ty ambony ty dasy loha ty zao Liban eo ambany Liban za io Israel de miaka atsika de Turquie ambony a de mandalo amin'ny mer Noire atsika de mandalo amin'ny Kharkiv atsika Kharkiv atsika efa partie russe zany a de miaka atreo ambony atsika de hitany Moscou eo ambony vandravandra io e io Moscou vandravandra be io Moscou zay meko carte nareo zany zao hoe izany eo ambony Israel satria Israel ny centre du monde a ny mipetraka eo fohy be ny tany ny ten'andriamanitra de Israel de io izy io fa Moscou zao tsy aloha hiverina amin'io izy no mipetraka eo foan'ny tany de ny mipetraka eo foan'ny tany de tsy iza fa Israel Ezekiela 38:12 Ezekiela 38 vaketsikikely izy Ezekiela 38:12 voilà mba mamby sy andromba ary amelo indray zay faravo saingy vao misy mponina ankehitriny zao ary ny firena zay nangonina avy tany amin'ny Jentris ka iza moa le nangonina avy any amin'ny Jentris raha tsy Israel zany ty resany ty sady ny aremy sy fanarana de ireo zay mitoetra ao amin'ny fohibeny tany ny fohibeny tany zany raha ny soatra masina men'io Andriamanitra Abrahama io ny jerena dia Israel ny voalazana tsy azo novaina hoe Roma zany na ny any Fransa fa Israel ny fohibeny tany izy ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io fa ny devolo mety manova ihany Roma zany devolo mety miteny any faritry ny arabo any zany na mety amin'ny toeran-kafa fa ny soatra masina ny jiotry le Andriamanitra Abrahama ohatry ny Sefer Torah sy ny mpaminany de milaza mihitsiny hoe Israel ny fohibeny tany mazava zany raha am'izany episany fa tena mipetraka ny fahamarinana tsy azo lavina ntsony ny teny marina ny teny hoe ny loza zany zay amely an'izao tontolo zao ary amely ny Israely any araka ny nambarany Andriamanitra Abrahama tsy maintsy tany teraka io ary tsy indriny Elia ziady Elia am'izay teny fa nambarana avy any am'le Iayava dadany malanay sy Ahosoa zoko malanay de izao tsy maintsy rava ianareo ny Amerikanina opotika ny Amerikanina tahaka ny tsy maintsy niverenany jiosy amin'ny taniny de tsy afaka namaly mihitsy na ny arabo firimilala tsy afaka niahy tam'izany satria teny Andriamanitra Abrahama Iayava izy de ohatran'izay koa efa ny teny Andriamanitra Abrahama hoe ny amely anareo ry Israelianina orinao de tsy maintsy ny Rosianina sy ny Iranianina zavatra nitranga nefany raha mba tokony antso vonjy tany amin'ny dada Iavanareo raha ny tokony ho izy hoe mba hampio izahay fa misy ohatran'izao hitanay lasa nareo nandady lady tany amin'ny Donald Trump ary de nidaroanareo le zavatra amely anareo ianareo indray tia ny lasa niazakazaka namely avy atrany ny tenyny dada Iava miteny hoe tia ny amely anareo de atrany de mipoanareo le miteny hoe ny dada Iava hoe ity eny amely anareo de trany de mipoanareo izy a natsonareo Donald Trump président Amerikana hanao an'io zavatra io de kan'izany napetraka nyreto amin'ny plasiny Andriamanitra Donald Trump raha mizany zany ary natareo midefy an'le dada Iava le Andriamanitra Abrahama zay naintsonareo razambenareo hatramin'izay nataonareo niahy tamin'ny Andriamanitra io Donald Trump sy ny Amerikana satria ny tenin'ny Andriamanitra de miteny mihitsy ny Andriamanitra Abrahama hoe ireo le nahafika anareo ry Israelianina fa natsonareo indray izy teny hoe daroy kabony io nanambany an'le Andriamanitra ny Abrahama anareo ry Israelianina nataonareo tsenitsenina izy zany no po fa tsy miaraka amintsonareo fa raha niaraka taminareo nangataka tamin'ny Iayava inareo ny Andriamanitra Abrahama hoe misy an'ity loza ty re tompo ato hoe mba esao re raha mahazo ataonareo hoe mba lavilavitany re fa inona ny sandrinareo no nataonareo goavana ary ny antso milaza n'le tena maherinareo mahery tokoa izy aloha amin'ny lafy hitamaso fa tsy zany io ahora ny tsy hitamaso de zao nasinareo nidaroan'le ira zany efa milaza reo fa zatra tsy ho vitanareo zany tsy misy teny ny dadana Iayava zany ka mety ho rava fa tadidio zany samy mampiasa saina zay afaka misaina tsy misy teny ny dada malalana Iayava Andriamanitra Abrahama izany lay tsy tia fahotany ka mety ho rava zany zany angeka tsisy fa adalàna meo papana nataonareo Israeliana sy Amerikanina ozy ny vazaha hoe c'est de la folie
tena zava-doza ary natambo nataonareo nanangana tamin'ny Andriamanitra Abrahama io nareo iavano anarany ilay tsy tia fahotana ary zany nandohananareo israelianina e nanambany azy nareo so nareo mbola mamerina manambany azy fampilonay zao satria misy teny tena modinareo tsy taintsony ary tsy rarahinareo fa nihevitry nareo fa rehefa midaroka ny amerikana dia rava ve io teny io zany ange midika ny fihetsika nareo e andeo darona dia raha ty teny ty raha ohatra n'izany nareo ka nahafantatra n'io teny io dia zay ny fihetsika nareo hoe andeo darona dia tsy miexiste ty teny ty mahery noho ny Abrahama Andriamanitra Abrahama izy zany ny amerikana raha m'izany teninareo zany ary raha ohatra ny ka tsy hitanareo le teny hoe tsy anareo dia mieritreta fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra intsony nareo ary zany zao ampianarin'ny Eliazy hoe mba miverena am'izay manaraka an'le fahamarinana am'izay adalàna zay ery amin'ny rindrina ry nareo no miogaoga miantso ao fizaliana nareo mpanoto eo aminareo ino ny antony nanombanan'io tempolo hoe tsy natezerany dada iava efa tehitra izy matomboky teny io tempolo io mbola nareo miogaoga miantsoantso eo ihany eza milaza aminareo fa miaino anareo izy io Andriamanitra ny Abrahama io tsy miaino mpanota fatady io zay fa matonareo narovan'io Andriamanitra io noho ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama no tadidiny fa raha ianareo tsy rarahiny raha ianareo israelina zany tsy naranareo zany nanaovanareo anazy takan'renindreny nambaninareo izy nanompo Andriamanitra hafa nareo volonareo ny zanany volonareo ny apôstôly mbola aona ny ilazanareo fa tianareo izy am'izany hevitra zany ko raha tsy hoe Andriamanitra tsy mety ho tiavina izy ko tsy maintsy nareo mitiavina fa matonareo narovany dia noho ny an'ny Abrahama satria izy efa niteny fa nomenan'ny Israelianina ny tany Kanana saingy le tany Kanana tadiavina aravina alaina dia io le tsy nekeny io zay nge namarenanareo ny amin'ny tany zay no namerenan'io Andriamanitra nareo tao amin'ny tany Kanana dia Israel mitazona ny teniny izy le Andriamanitra Abrahama dia mitazona ny teniny tamin'ny Abrahama fa tsy midika fa hoe tianareo jereo ary nareo ty mbola manambany azy fanompirindray ny teniny mazava be tia ny lozanjoanareo maninona reo raha mitodika makany aminy teny izy raha mba atao tsika hoe tena mba nandinika amin'ny famarinanareo nangatatia mba esory le tena mba azo atao fa nataonareo ta dia nidaronareo fotsiny izy alefa nareo ny bomba be ny amerikana dia milaza hoe milamina am'izay inona n'izay tsy milamina voame loza matyravina satria voame niantso ady tamin'ny dada malala iay avanareo ilay Andriamanitra Abrahama ilay miteny hoe za tsy tia fahotana sady manota nareo no mbola manambany an'io Andriamanitra tsy moramora ny anjeonareo ry amerikana sy Israely miatra aminareo iteny nazavaiko izy zay noho ny am'izany rehetra zany dia nanao no foana nareo nefa ny dia loza anjoan'izao tontolo zao dia io Iran sy Rosia io nanao anazy miaraka amin'ny Afrikanina zany no mahatonga ana amin'ny teny miomana fa hivadika miaramila dolidolo ny fitondrana ao Afrika ary ady be mahatsirava ny tranga tsy popoka be mihitsy tsy aorery ihany fa zay ny famantarana menanareo hivava daholo ny tany eo ambaninareo reo ho atelon'io daholo ny tranonareo iretra daholo ny volokary atao tsy popoka mihitsy nreo volokary io ikorotana ty taninareo ty fa tsisy nina atao tsony io mana ry amerikanina fa ravy ianao satria nao naka lalana nypotenao programa ny dada iava tsy teniteny koa fa averiko ihany ny teny ary tamin'ny taona 2025 mandray 2005 azavadinitra dia nahazo fanambarana indray ny ambasadeurany Aosoa tamin'izany fotoana izany dia titanareo ty nahazo fanambarana hoe lazao amin'ny Iran andana ataova ny fitaovam-piadinana ilay tsy mahay manota intsony indray no nampitonainan'izay teny zay ilay iraka avy any amin'ny lanitra lanitra izay tsy tahaka anareo sady tsy nonareo zay moa tsy mbarana mino reo na tsy misy fa tazo fotsiny mivaly ny teninay fa ny teninay dia tsy maintsy misy miomana ary tany fa dega ambony ambany be ny taninareo dega be tena danger nanambara ny ambasadeurany Aosoa zay titanareo ty Elia tamin'izany 2005 zany hoe andana moary ny bomba atomika anareo ry Iran tena nanamboatra tokoa ny izy volana Mai 2005 no tenenana an'izany dia volana septambra 2005 izy nanamboatra tokoa tamin'ny androny Remato Mahmoud Ahmadinejad président iraniana ary nezana sakanana zany fa tsy vita mihitsy mandraka tamin'ny tsy fantatreo rovina kanjo tamin'ity fotoanany 2025 ty tamin'ny volana juin ty
Taroany Iraniana, taroany Israela sy ny Amerikanina zany bomba zany, zay nahazahoana baiko tany amin'ny dada Iava hoe amboary io bombanareo. Tsy fantana moa ny voalaza fa ao milaza hoe voafina daholo le bomba fa tsy mahatsy potika zany iny a. Ao tsy hoe potika ry samy miara tabataba dia mitabataba any amin'ny zavatra tsisy dika. Fa tsy mba hita voamaso reo hoe tia misy teny mandeha dia tsy azo sakanana io teny io e. Lany any fotsiny ireo miady amin'izany Iranianina zany fa zaka ao ambadika an'io ny Rosianina. Ary tafaraka daholo reto teny reto dia mitsara Chine mitatsinana rehetra tsy maintsy tafaraka, ny tavaratra rehetra ny tafaraka, dia zareo arabo rehetra tsy maintsy tafaraka, dia ny afrikana rehetra tsy maintsy tafaraka, reo tsy maintsy tafaraka eo anakefatra ireo. Ary ny mitarika anazy a dia goga mpanjakan'ny Rosia. Zany hoe zay président Rosianina eo. Rehefa mianana zany Vladimir Poutine président Rosianina dia tsy maintsy miala ary miditra amin'izay nakaiky afarany zay mamarana ny tantaranareo. Rehefa hianana anao dia tsy maintsy miala teo anao dia miditra ilay manaraka anao satria anao mba te mba ho lehibe koa anao entiny izy. Zany andriamatoa Vladimir Poutine zany dia mba te ho lehibe zany. Saingy rehefa hianana anao dia tsy maintsy miala anao ary miditra ilay tena izy ao ambadika anao. Fa teny azy safidio izay tianao atao. Fa anareo moa zany resaka zany fa ny eny ihany teny fotsiny. Fotsiny izy zany manatanteraka an'izao teninao zao. Fa angamba nafantatra an'izany koa ny Amerikanina fa nataony izy. Ny teninay dia tsy maintsy mandeha araka an'izay nametrahany dadanay anazy, tena mihitsy ny mpanatanteraka an'izany. Ary ny mpanatanteraka an'izany dia mahafantatra tsara ny Joely azy io. Satria izany raha ny dadanay ary samy raha ny daholo zany. Ka ny tenin'ny dadanay dia tsy maintsy mandeha na tianareo na tsy tianareo. Fa zany ny atao hoe tompony tany. Ary ny tompon'ity planeta Terre ity dia iay avany tompony io. Ary ny zanany malalany dia Yahosoa. Ary manarakaraka ny Yahosoa dia zany atao hoe ziady Eliaza. Teny zany. Zany mahatonga ny Elia tsy manaiky an'izao fahotana zao. Ko ny manatanteraka an'izany dia ny teny ny manatanteraka an'izany. Ary tsy izy ilay teny fa Yahosoa ilay teny tonga nofo. Izy ilay teny tonga nofo. Zay efa tonga tetỳ aminareo ity fa ny vonoana areo. Farana ny teny. Ary izao ny amaranako anazy. Tsy maintsy miadra zany teny rehetra zany. Tsy azo sakanana. Nananao foana nareo. Ry Amerikana. Naka ny plasin'ilay dada malala iay avanareo. Nosoloanareo tena mihitsy ny izy ary laza ireo fa nareo tena mpiambina sy mpiarina Israelianina. Nefa dia lasa manohitra teny dada Iavanina ataonareo. Voafitaka zany nareo raha milafindray fitany Israelianina nareo zany. Mijerena aminareo ny loza ny hafarany. Satria nareo namitaka an'io Andriamanitra Abrahama io niady taminareo. Le teny mitsingety ny toerinareo zao e. Le tenin'le Andriamanitra Abrahama ny toerinareo. Nefa nareo ihany nandratanteraka le Jeremia 31:10 fa nitendrana ny Ezekiel 38:7. No tanteranareo ny Jeremia 31:10 ny Amerikanina. Fa nitenareo ny Ezekiel 38:7. Nefa matonareo nanatanteraka ny Jeremia 31:10 dia tsy maintsy miatsa ny Ezekiel 38:7. Hanaiky mora ve reo? Satria ireo dia tsy maintsy mandeha araka ny nanoratana anazy. Ireo Rosianina sy Iranianina sy ny Arabo sy ny Afrikana ireo tsy maintsy mandeha hatrany amin'ny Sinoa. Aza manantena fa izany Sinoa zany dia saraka amin'ny Rosia. Tsy mexiste zany. Fa izany Sinoa zany mihitsy dia Chine izay taritiny Xi Jinping. Zay no mitarika anazy tsika miteny mialatsina amin'ny anarana tsy daiko tsara hoe manona anazy. Fa izy ange no hitarika an'ilay miaramila miditra amin'izany atao hoe Aramageddon zany ny andro farany. Apokalipsy, ary zay ny amarantsika anazy. Apokalipsy 9:10. Amin'ny 4 moa izy. 16:12. Apokalipsy 16:12. Tapaka ity. Lomboarika ilay lo mandra-piveriny teknisy manamboatra ny izany dia tapaka ho ny connexion izy teo dia alamitsika kely izy. Dia manamboatra zany dia zavaiko foana zany. Ny sary zany dia ny Sinoa no anamboatra ny lalana makany amin'ny fahatsy Aramageddon io izay hiditra any Israel ny dikan'izay. Zany hoe ao amin'ny tendrombohitra Megiddo fa ny eo ambany eo moa atao hoe Lohasan Josafata. Zany ity tendrombohitra Megiddo ity zany io zany ilay tendrombohitra ary ny Lohasan eo ambany eo Lohasan Josafata ny anarany.
ao le ara-magedona, ao le ny hafarany ady mandrava ny zotontolo zao. Ary eo Iahosoaly ho tonga anapotika anareo olombelona. Dia dao raha afaka itsikara ny teny voalazato zany a, merci an'ny rova Apocalypse 16:12. Ary ny fahenina nampidina ny taony diveny tamin'ny ony Efrata, ony lehibe, dia ritra ny ranony hanamboarany lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposany masoandro. Zany hoe misy lalana amboarina zany andehanan'ny mpanjaka avy any fiposany masoandro. Ka iza moa ny mpanjaka avy any fiposany masoandro raha tsy Chine ny dikan'izany? Zareo oriental anie zany, zareo avy ao Orient. Ao anatin'izany ny Chine, zareo Koreana, zareo Vietnam, zareo rehefa Mongolie sy ny masina tarika ray daholo zany iangona zany. Hanao iny amilanareo zany Amerikana rehefa tsy mitana nareo iangona zany vahoaka betsaka rehetra zany miaraka amin'ny Rosiana. Reo za manana bomba be re olombelona tsisy miteny zatra am-pelatananareo rehefa mibaiko zany dada malaria iavazana. Tsy misy mihetsika ny am-pelatananao rehefa mihetsika dada iava io. Ary tonga ny andron'ny fihetsehany, mihetsika izy ho amin'ny fahamaliana, zay le hoe loza ho amin'ny tany, mamaly iava. Zay rehefa nambarany reponareo hoe nareo ngeny tsy te ihany ka miomanina mitady ny zahatra iso aminareo fa mandeha zany fanatanterahana ny teny zany. Ny olona misainatra dia mety hoe mandeha zany teny zany. Fa ny tsy misaina miteny hoe tsy aneza ny teny zany. Ka ianao koa plasin'ny tsy misaina dia tsy hita izy ho tenena miala tsiny amin'ilay teny fa marina zany teny zany. Ilahy tena miteny mahitsivitsy rehefa miteny izy a. Samy misaina ny dikan'izay. Mieritreretra zao teniko zao. Kehitrany dia hoe namboarina ny lalana andehanan'ny mpanjaka ny fiposany masoandro va izy. Andininy faharoa telo ambin'ny folo. Ary nahita aho fa indreo fa maloto anankitelo tahaka ny saona ary tamin'ny vavan'ilay dragona dia tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahy ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adiny andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Indro avy toy ny mpangalatra ao sambatra izay miamina ka miaro ny fitafiana fa andreo mandeha mitanjaka izy geta amin'ny famianarana. 16 ary nangony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe ara-magedona ireny. Ile izy io olo ampianariko antsika ny teny historan'ny ara-magedona rehefa aoriana kely eo. Fa eto dia mametraka amin'izay araka ny nanorana anareo iteny hitranga aminareo. Tsy potikinareo zany io raha ino anao inanao Israely Amerikana sy Israely any. Teny dada Yahva zany, personne ne peut détruire la parole de Père Yahva. Tsy misy olona na hery na fahefana na hita maso na tsy hita maso afaka manohitra ny teny dada Yahva. Ary zany nitsanganan'ny Elia ato mitondra hatrany ny famarinan'ny teny ary manome précision. Tsy misy miady amin'ireo nareo. Dia dada Yahva zany. Rehefa ny teny izy dia tsy maintsy mandeha io teny io ary tanterany araka an'izay nafinahitra azy mihitsy ary mandeha hatrany Tsipria. Hitambatra daholo ireo voalaza ireo. Reto ny tambatra. Rosianina ny mpitarika azy. Manaraka anazy daholo dia manaraka ny Iranianina, manaraka ny Sinoa, manaraka daholo rehetra kely maso hita rehetra amin'ilay voalazany hoe reto ilay aziatika etra rehetra manaraka daholo reto. Ny tavaratra rehetra manaraka, ny Afrikanina miaraka amin'ny Arabo. Ireo ny tambatra ireo. Dia tambaro ary ny herinareo ireo tanana raha mahavita ady amin'ireo nareo. Raha amin'ny tanana samy tanana. Nefa za miteny aminareo fa tsy tanana ny mandeha amin'izany fa iza ny tompony saina ary iza ny tompony hery, iza ny tompony fahefana. Fa io fitaovam-piadiana am-pelatananareo aza extraterrestre nge nanomena io zay devoly voaroaka avy eo amin'ny lanitra ny lanitra avy any amin'ireo mba nanan'ireo fahefana io ampiasainareo. Tadideo nefa fa misy ny mibaiko rehetrarehetra ary ro devoly extraterrestre io nefany reo mihitsy ilay ososen'ny tongotr'ely sy ny lanitra rehetra. Ososen'ny tongotra ireo ary any ambany faladena ihany. Aza mba mitsangana miady aminay. Fa tompony saina sy ny fahefana izay mipetaninareo ty. Tsy anareo ny planeta terranareo ry olombelona fa anaiky dia ny dadanay Yahva sy Ahosoaly naniraka anay ilay hoe tsy tia fahotana. Tonga ny tompony ka mikisakisana amin'izay rehefa tsy tompony. Izay ny teny farany meny Elia. Ary anjaran'ny tompony amin'izay mametraka ny lanin'asa amin'izay mampety anazy. Hoe tiany mety anay dia tsy maintsy arefana mandeha amin'ity amin'izay nareo. Fa tsy misy anareo intsony eto amin'ity tany ity. Tsy misy anareo intsony.
miala amin'izay ny olombelona. Farana ny teny andraso amin'izay ny fanatanterana an'izany teny zany, fa tsy maintsy mipetaka izany teny zany. Raha soatsiketra samy ho tahiny eo soa, samy ho tonga saina ary iverina ny ten'Andriamanitra marina hoe hiavanao anarany, ilay Andriamanitra Abrahama, verenany aminy, izy ny ten'Andriamanitra. Hariva afaka isika. Saotra betsaka dada malala hiava. Noho ny amin'izany teny rehetrarehetra zany. Fa sady nanambary ianao no nanome ny fanamporofoana ary nametraka hoe loza zany nataonareo zao. Dada malala hiava aho, mitondra ny teninao ny manoranao anao ary amaly an'izao fanambaniana natao anao zao. Hitondra ny hafatra rehetra avy any aminao ary ampahafantara fa tsy azo toerina zany ianao fa ianao ny tompony hery sy ny fahevana. Amarino ny teninao ary tanterao ary toto sao eto amin'ity tany izay ianao ny tompony, izay tianao sy mahafinaritra anao dada malala hiava. Ataovy izay mahafinaritra anao. Dia izay efa nomaninao sy napetrapetraka anao, voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka Iahosoa, vaninandronao zao. Atao amin'izay ny sitraponao Iahosoa, fa ianao ny tena tompon'ny fahamarina satria ianao ny tena nampitsaliana bebe. Tanterao ny fahamarinao, tanterao ny fahamarina rehetra efa nomaninao. Saotra betsaka dada Maria, amin'ny anaranao Iahosoa. Haleluia. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ny teny io tia, miraso tsiketra samy tainao soa, ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.